MGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. El Mondes, mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. El Mondes, manolotranao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Varina amin'ny fiebebona ny mpitondra fa tsy mikatsaka amin'ny tombontsom-bahoaka hony antoko malagasy miara-miainga. Profon'izany nitetika sao autoroute izay andaniana vola 100 miliara ariary raha ny LFI ho antaona 2022. Natolotra teny anivony ny anteny miram-pirenena androany ny volavolan-dalàna amin'ny feny fitantanam-bola mpanjakana ho antaona 2022. Nisongadina ny fampienana 100 ny fandaniana isaky ny ministera anaovana investissement amahana ny olany herinaratra. Tsy tokony ho rano atondra kandamosingisa no andraisan'ny mpitondra fanjakana ny afatra nataony fivondrona beneveka mikasika ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana hoy ny mpamakafaka politika. Nafitsokoa ny taletsekoly teo aloha ny ankamaroany ny vola latsakemiko mpianatra na alohan'ireo ray aman-dreny tao amin'ny EPP Ambomandamina mahajanga ka velo tarain'ireo ray aman-dreny amin'izao fotoana izao. Anvelany miisa 70 farafakely ndro namony ainy vokatry ny daroka bomba nataon'ny tafika israeliana natao bande de Gaza ny farany herinandro teo ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba tombo klasy sy atombo vavy manasana avy hatrany anaraka ny antsiprian'izay hoe tsika manokatra ny fampalalam-baovao amin'ny ala ity farina amin'ny fiebebona ny mpitondra fa tsy mikatsaka ny tombontsom-bahoaka amin'izao fotoana izao ny malagasy sy miara-miainga androany. Profon'izany ny firafitra volavolan-dalàna momba ny teti-bola-mpanjakana ho antaona 2022 izay andaniana vola 100 miliara ariary ho an'ny autoroute eo anatrehan'izao fahasahiranam-bahoaka amin'ny vaivay izao raha tsy akafa-tsy ny sosialy sy ny avidanga ny vidim-piainana eo ihany koa ny herinaratra sy ny rano ankehitriny trango izay isany manamarina trano tsy fahaiza-mitantany Andry Rajoelina ankehitriny honina saina. Taratra ny tsy fahaiza-mitantan'ny mpitondra ny volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bola-mpanjakana 2022 na ny LFI 2025 ho ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga androany teny amin'ny fobe toerany teny ankerana. Efa izao ny toerana misy ny firenena mbola tsy mahay manavaka ny laharam-pahamehana sy ny tsy laharam-pahamehana ihany ireo nampindramina ny fahefana. Ao anatin'ity volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bola-mpanjakana ho an'ny taona 2022 ity na atambatra ary ny volam-panjakana omena ny ministera ny fampianarana ambony izay manodidina ny 7.20 miliara ariary, ny ministera ny fanabeazam-pirenena izay manodidina ny 2.20 miliara ariary, ny ministera ny fahasalamam-bahoaka 7 miliara ariary ary ny an'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana 8.20 miliara ariary. Ny fitambaran'ireo izay tsy mbola ampy ny atsasany amin'ny vola lanina amin'ilay tetikasa autoroute Antananarivo Toamasina mitetina 2.9 miliara ariary. Nisy fiebebona be nataon'ny Andry Rajoelina fa hoe anao lalabe mikodana na autoroute i Madagasikara. Tsy misy maharatsy an'izany fa lasa fiebebona fitantanana fitaraha-pirenena androany fa tsy fijerena ny tena tombontsoa-iombonana. Araka nefa notakin'ny malagasy miara-miainga hatramin'izay ary nanoratanay tamin'ireo mpiara-miombonantoka amintsika dia tokony hatsahatra ireo tetikasa rehetra miteraka fandaniana mihoapapana sy laharam-pahamehana toy ny fanamboarana ny autoroute na Antananarivo Toamasina izay zakaina amin'ny volam-panjakana malagasy madiodio 2.9 miliara no teti-bola vinavinaina olanina amin'ny tetikasa io amin'ny taona 2022. Azo atao ny manony appel à manifestation d'intérêt izay efa natomboka ka anatanterahana io tetikasa io amin'ny alalan'ny 3P na ny partenariat public privé toy ny fanao maneran-tany rehefa anao tetikasa autoroute toy itony ho hiatrany ny antoko malagasy miara-miainga. Fiverenana amin'ny ara-dalàna izany fa ihany koa fitsinjovana ny fandanidanimpona ny volam-bahoaka. Amin'izay fotoana isiakony amin'ny fiainam-bahoaka ny volam-panjakana araka ny fomba fitserin'ny antoko MMM hatrany.
dia azo atao ny mampiakatra zato tapitrisa ariary ny subvention isaky ny commune isiany tena tsy nizara-pahefana raha manao kaditsika dia vao 70 miliara isan-taona zany zany hoe tsy ray apahefany amin'ny volalany olanina amin'ny autoroute fotsiny. Azo atao ihany koa ny mampitombo ny teti-bolan'ny fampianarana mba hahafahana mampiditra mianatra ny zanaka malagasy maimaimpona eny amin'ny sekolim-panjakana rehetra manomboka any amin'ny ambaratonga fototra ka hatrany amin'ny fampianarana ambony. Mbola azontsika atao ihany koa ny mampitombo ny teti-bola ministera amin'ny fahasalamana mba hahafahan'ny vahoaka misitraka fitsaboana mendrika. Azo atao ihany koa ny mampitombo ny teti-bolan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana mba hampitomboana ny fotodrafitrasa-pamokarana sy fampifanina ireo tatsaha mba ho tena matyanina marina. Dia izay no isan'ny anairana ntsika mpanao politika sy ireo solombavam-bahoaka satria ny tombontsoa any malagasy ray manontolo ny tokony tsinjovina ao anatin'ny teti-bolam-panjakana fa tsy ny tombontsoa ny olombitsy na olona tompo-pahefana vitsivitsy ihany koa. Miantso ireo solombavam-bahoaka sy olo-olona araka izany ity antoko ity andinika sy amakafaka ary mba ahisolo vavan'ny vahoaka tokoa eo anatrehany izao olana ara-tsosialy herinaratra sy rano izay iainany vahoaka izao ka mba ho solombavam-bahoaka sy olo-olona hikatsaka ny tombontsoany ny daholobe. Araka nylazaiko teo hoe fiebebon'ny filoham-pirenena ny tena mahamaika fa tsy ny fahasairana am-bahoaka kokony. Dia izay anisany anairanay hoe mbola avy eo ampandinihana ny teti-bolam-panjakana raha misy manaitra n'ireo solombavam-bahoaka sy ireo olo-olona mba ny tombontsoan'ny vahoaka jerenareo vakinareo ty zavatra misoratra ity fa aza mananganangatanana fahatany ianareo. Anjaranay aty amin'ny fanoherana no mitondra vahaolana zay tsy vitany hoe mitsikeran'ny zavatra le teti-bola ihany fa miteny zay hoe izao no tokony antsiana anazy mba ho tombontsoan'ny be sy ny maro. Zay ny fatsapahanay ny resaka fanoherana. Raha ohatra fantatry zareo hoe ny anazy mety manangatanana fotsiny dia izy zany ny tompony andraikitra amin'izay fahasairana am-bahoaka eo amin'ny taona ho avy. Fa tsy afaka hanilikiliky ohatrany mahazatra azy isan'andro izy hoe mahatonga ny fahasaranana amin'izao fotoana izao dia ianona sy anona sy anona no tsy manao ny asany. Fa ry zareo no tsy manao ny asany zareo zany mamaro an'isy azy raha ohatra manaikinaiky an'izao zavatra izao koa. Ankoatra izay miantso ireo rafitra mikarakara ny fifidianana tompona andraikitra sy ireo rafi-pitsarana isan'ambaratongany anao ny asany araka ny tokony ho izy sy manaraka ny lalàna isy ny fifidianana matio sy mangarara ity antoko ity. Ny antoko malagasy miara-miainga izay mandray anjara ary manana kandida ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna manerana ny nosy. Tontosandroany teny amin'ny anteny mera-pirenena ny fanlorana ny volavolan-dalàna amin'ny feny fitantanam-bola mpanjakana ho antaona 2024. Isan'ny songadina ny fampienana 10 isan-jato ny fandaniana isak'ireo ministera ka natokana anaovana investissement ho famahana dia olana herinaratra amin'izao fotoana izao. Laza kilan'ireo solombavam-bahoaka teny an-toerana fa tsy ahitana taratra ny fampandrosoana sy ny tena famahana ireo teboka mararin'ny vahoaka ny makasika ity volavolan-dalàna natolotra androanty. Christian Dimba no mitatitra ny antsiprian'izay. Natolotra teny anivy ny antemera-pirenena androany ny volavolan-dalàna mifeny fitantanam-bolam-panjakana ho amin'ny taona 2024. Misa efatra ireo teboka lehibe nivoatra tao anatin'izany nandritra ny fampahafantarana natao ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola teo anatrehany ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Nisongadina tamin'izany ny fametrahana ny vina ny anatratra tany ari-karena fahobe ho 500 ho amin'ny taona 2024. Isy ihany koa ny fampienana 10 isan-jaton'ireo fandaniam-bola isak'ireo ministera ary natokana anaovana investissement entina mamany olana herinaratra eto Madagasikara ho hatrany ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Raha fehezitsika fohifohy sy tsotsotra ny voalazan'ireo boky ireo dia eo amin'ny lafiny ara-toe-karena isika dia aminavina ny ampiditra 500 ampiakatra 500 ny ari-karena fahobe eo. Ny tena entitsika ampiakarana izay ari-karena fahobe izay dia eo amin'ny lafiny fambolena indrindra ny fambolem-bary. Ireo vola hena 10 isan-jato any amin'ny fampiasam-bola andavanandro ireo dia ho akisaka avokoa makany amin'ny anam-pamokarana na ilay hoe investissement. Zavatra lehibe anankiroa no tena ifantohantsika amin'ny taona 2024. Voalohany dia eo amin'ny lafiny jiro izay fahitantsika moa efa hiainantsika rehetrarehetra ny olana mahakasika an'izany jiro izany
karaha ohatra ka fanampiana ara-bola foana no namentsika ny jirama hatramin'izay fidianana solika nefa tsy mahafa-po mihitsy ilay service izay omeny jirama dia hanova famindry isika amin'ity taona 2024 ka tsy fanampiana ara-bola no omentsika ny jirama fa fanampiana ara-pitaovana. Nanamafy ankila ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tao arivony mamo fa ho sarotra ny anatena fampandroana ny mpaka eny amin'ny fiainam-bahoaka indrindra ireo mponina any amin'ny tontolo ambanivohitra raha mikasika ny fanolorana ity volavolan-dalàna ity. Anton'izany kely ary tsy misy afa-tsy ny 5.9 tedi-polam-panjakana no any ampiasain'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Raha jerentsika le izy ambangovangony dia mbola mampiasa vola any anatina fandanina ny fanjakana fa tsy mampiasa vola any anatina famokarana. Ny olantsika nefany dia mazava be fa mila mamokatra anatintsika mba ahafahana mampandroso ny tanindrazana sy ahafahana mampidi-bola ao anatin'ny fanjakana ihany koa sy ahafahany vahoaka malagasy mivelona. Ny hoantsika moa mampainjenera ny fambolena sy fiompiana ny tena dia mizakazaka manokana mijery ny teti-bola ampiasaina ao anatin'ny ministeran'ny agriculture ka rehefa jerentsika ilay teti-bola dia 5.9 isan-jaton'ny teti-bola global no hany ampiasain'ny ministeran'ny agriculture. Mazava ho azy fa tsy tonga any ambanivohitra ny fampandrosoana, mazava ho azy fa tsy anana fahafahana amina resaka fivoarana ny any amin'ny tontolo ambanivohitra. Nilaza ihany koa isy Randriana Solony Aiko, solombavambahoaka ny Toliara faharoa fa tsy manana politika mazava amana ny olany herinaratra ny mpitondra fanjakana ankehitriny raha ivolavolan-dalàna io hatrany. Torak'izay ihany koa ny mikasika ny fambolem-bary izay isany andaniana-pahany betsaka amin'io tetim-bola ho an'ny taona 2024 io. Nambarany fa hitera-doza ho an'ireo tantsapam-boly vary ny fiankinan-doha amin'ny fanafarana vary safiotra raha ny fanazavana hatrany. Handehanao investissement miliara maromaro ny fanjakana. Tsy ratsy resaka masomboly. Danger ho an'ny mpambolitsika ity zavatra iny. Satria zany tsy maintsy miankina amin'ny Chine zany manomboka zao ny mpamboly vary rehetra eto Madagasikara. Nefa azadinoana fa any amin'ny 3 millions de francs ny zezika ampiasaina amin'ny hektara anankiray. Ary iny resaka hybride iny mitady rano BDB sady mitady zezika BDB. Ka ao anatin'izay zavatra zay danger ho aitsika io zavatra io. Fatatsika tsara fa rehefa manana mahavita atsika hoe mahavoafeina rano mitombo ny vokatra ny tonnage amin'ny vary anankiray. Ka tena vrai problème tsy resaka masomboly fa tena vrai problème dia resaka rano. Hamaritra ny ampahambetsaka amin'ny fampiasam-bola ho an'ny taona 2024 avy izao araka izany ny fametrahana tetikasa miombana amin'ny fambolem-bary amin'ny alalan'ny fividianana masomboly vaovao. Eo ihany koa ny famatsiana ara-pitaovana mikasika ny famana ny olany herinaratra. Ankoatr'izay, irosa amin'ny fangalana hetra manodidina ny 8.9 amin'ny fandefasana vola amin'ny alalan'ny findaina ny mobile monnaie araka io volavolan-dalàna io hatrany ny mpitondra fanjakana. Isany koa ny hetra na ny droit d'assise alaina amin'ny fampidirana, fampiasana sy ny famarotana plastika eto Madagasikara. Raha io volavolan-dalàna io hatrany, mikasa ny ampiditra mpiasa-panjakana vaovao misa 509 ny fanjakana malagasy. Isany nanaitra ihany koa tamin'ity volavolan-dalàna amin'ny fitantanam-bola-panjakana 2024 ity ny fahasamihafan'ny taremarika hita ao anatin'ny tranokalan'ny ministeran'ny toekarena sy fitantanam-bola sy ny antota taratasy nomena ireo solombavambahoaka. Ohatra amin'izany ao amin'ny tranokalan'ny ministera mamoaka fa mitotaly mihoatra ny 5.7 miliara ariary ny volan'ny antemera-pirenena nefa ny antota taratasy teny ampelatany an'ireo solombavambahoaka androany hita fa mahery ny 7.7 miliara ariary. Eo ihany koa ny any ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola nahitana izay fahasamihafana izay. Tranga izay tsy fahita maneran-tany ary mampametra-panontaniana hoe iza no marina sy ho amparina amin'izy ireo. Teti-bola-panjakana mandritry ny herintaona izay iankinan'ny aim-pirenena nefa izao atao atsirambina izao ka tsy mahagaga raha izao ilay firenena hoy ny mpanara-baovao. Fanolorana ny volavolan-dalàna ny androany ho hitantsika eo ny afipetraka izay mandritra ny fantaniana azy.
fa tsy tokony rano atondra kandamosingisa no andraisany mpitondra fanjakana ny afatra nataony ny fivondrona Beneveka eto Madagasikara mikasika ny fiainan'ny pirenena amin'izao fotoana izao ny mpamakafaka ara-politika iray iaraha miaiky ny olana mianjada ny firenena sy ny isam-batan'olona amin'izao fotoana izao ka vaolana no andrasana fa tsy sanatria horaisina fahavalo avokoa izay rehetra milaza tsy manatsikafona ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Maro ny fanehoan-kevitra na fanambarana mivaivay mikasika ny fahantrana sy ny tsy fahatomombanan'ny fitantanan'ny fitondrana rajoelona ny taona 2024. Ny ainga tamin'ny fanehoan-kevitry ny masoivon'ny fondrana Europeanina Isabelle Delattre ny volana febroary izay tonga tamin'ny fangatahan'ny fanjakana malagasy ny fanondona azy. Nahitsy ihany koa ny FMI tao anatin'ny tatitry ny fanadihadiana nataony teto amintsika ny faran'ny volana septambra hatramin'ny 1 oktobra fa anaty fahantrana lalina ny toe-karena ary ahina ivadika korontana ny olany herinaratra ny rano sy ny faharatsian'ny lalana. Tsy ny andrela ihany koa ny fivondrona ben'ny eveka eto Madagasikara fanambarana ny zavamisy izay tokony ampitsaitsaina ny fitondram-panjakana sy hitondra vahaolana marina raha mbola misy ny finiavana anarina ny firenena. Ataontsika hoe tena mahavaivay be reny afatra reny akoatra ny efa zavatra hoe mitranga mivoaka malagasy reny nge hevitra ataon'ireny olona fiarahamonina rehetra amin'ny resaka fanapahan-jiro sy fanapahana rano sy ombenombeny reny dorom-pinoe sy ny karazany reny mba enganie mba tsy sanatriny vava ho terrorista ny fitondram-panjakana mba tokony ataontsika hoe iaino ary ny afatry ny eveka farany iny zany mba ametrahako afatra hoe enganie ka tsisy eveka hiala amin'ny toerany na afindra toerany na hiala amin'ny maha-eveka azy na ho atao fanadihadiana amin'ireny fanambarany reny fa mpandray kominio ny filohan'ny repoblika mpandray fandraisana ny lehiben'ny gouvernemanta olon'ny fiangonana mba ho amenina ny valiny reny tompoko. Ankoatra ireo antoko politika firaisamon'ny pirenena isan'ny nampaneny lakilosy hatrany fitondram-panjakana mikasika ny lalandiso hitariana ny firenena fanampiana-tsofina hatrany no setrin'izay ka tsy mahagaga raha tonga amin'ny fahantrana lalina ankehitriny ny firenena mikatso ny sehatra rehetra tsy manambaolana ny mpitondra izay lasa manodina ny saim-bahoaka amina fanampiana vonjy tavanandro sy aitraitra fotsiny ihany. Manodidina ny 5 hektara ny velarana ramay tany mandrakaraka ny nambaran'ireo vondron'olona ifotony nanahirana ny famonoana ny afo no ny asatry ny fifamovozana toy ihany koa ny tsy fisian'ny fitaovana tany an-toerana nidoro tanety sy nidoro ala izay tsy vaovao eto amintsika fa tsy voatohitra hatramin'ny androany noho ny tsy fampiarana ny tany tandalana ao anatin'izay onona say. Mamainy tanàna, mainy tanety, mirehitra ny ala, miantona ny orana, isan'ireo naresaka teto amintsika raha tato anatiny iray volana farany izay. Farany teo, mahay ihany koa ny ala tao mandraka, ary iray andro mahery vao fitanteraka ny afo ka nihitatra tamin'ireo ala manodidina izay vinavinaina itotaly 520 hektara hoy ny VOI na ny vondron'olona ifotony. Raha ny loharanom-baovao avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana tsy tao amin'ny saha maitso an'ny ala mandraka no nisy ny firehetana fa amin'ny faritra ala tantanin'olon-tsotra avaratra andrefa ny valan-javaboary. Ratsy ny lalana ka isan'ny nampanano sarotra tamin'ny famonoana ny afo raha ny fampitambavao hatrany. Ny fokon'olona no niditra antsehitra sy ny aloha-lalana tamin'ny fifehezana ny afo nanampy ny mpitandro ny filaminana sy ny mpiasan'ny tontolo iainana toy ny cantonnement sarotra ny fifehezana ny afo ary tsy any irery io mirehatra io raha ny tebo-kafo fa maro raha tsy ilaza fa tsy ny tena akaikina Mbomanga ny amin'ny lalam-pirenena faharoa, fahaefatra, fahaenina sy fahafito toa efa Madagasikara mihitsy no mirehatra ho ny mpanara-baovao raha izao toe-java-misy izao. Isa-taona misy hatrany ity tranga ity fa tsy mbola hita ny paikady matipaika avy amin'ireo ministra ny tontolo iainana ny fandimby. Zavapoana ny fambolekazo raha ny eo aza tsy voary hoy ireo mpisehatra amin'ny tontolo iainana ka tsy tokony atao ambany zavatra ity ady amin'ny toro-tanety sy ny toro-ala ity. Fandre matetika ihany koa ny hoe mahazo vana ary maro ireo firehetana toy izao rehefa vanim-potoana fifidianana. Saingy hatreto tsy fantatra mazava ny tena hifandraisa sy ny fipetrany raisin'ireo tompony andraikitra mifanindran-dalana amin'izany. Misy ny fanentanana eny fotony fa tsy tokony hijanona amin'ny fanentanana izany fa misy ny fipetra hafa mifanindran-dalana amin'izay toy ny famoronana asa ahafahana izy ireo mivelona. Efa antaonany maro no nanolorana izany sosikevitra izany fa tsy mbola nisy nampiatratra amin'izao ireo mpisehatra amin'ny tontolo iainana. Dia izay no koa no entina miseny vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary. Efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity raha fa misy kely fotsiny ane dia efa ampy e.
way ary tena mandroatra be a malefa kery lampo tsy mila mikosika be akory sady tsy manimbatana vaolina 89 formule matanjaka miaro ny loko mampangirana sy manamanitra ny lambanao mandroatra be mahavita lamba betsaka sady manitra vaolina anitra vaovao floral sy exotique afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara fitaratra lovia karo vaolina vaovao be floral exotique lavande original loto ny olanao vaolina ampiasaina eo ambany fiahin'andriamatofolon'ny républicaine madagasikara Andry Rajoelina sy andriamatoa praministra lehiben'ny gouvernemanta Christian Tsay ny ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana ny ofisy pirenenan'ny fizahantany eto Madagasikara ary ny if toeram-pirenenan'ny asa tanana malagasy dia manolotra antsika ny tsenaben'ny fizahantany andian'ny fahavalo sy ny andian'ny voalohany amin'ny tsenaben'ny asa tanana izay atao eny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ny faha 1 amby 10, 2 amby 20 ary 3 amby 20 novambra 4 amby 20 mpikarakara fivahinianana amin'ny sehatra amin'ny fizahantany sy mpanao asa tanana matianina maro manome lanja ny vita malagasy no izara amintsika ireo tolotra isan-karazany mandritra ny 3 andro andao izahan'ny Madagasikara andao anjifa ny vita malagasy tsy izy vidibidirany mpiara-miasa projet PIC Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 31 janvier 2025. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre in, la fibre go, la fibre family, la fibre home! Grâce à ses collègues de Telma se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement! L'abonnement est à partir de 49 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Suis la lumière et chope les super promos. Des deals de folie sur tous les produits. Et en plus, t'as des méga en bonus. Qu'est-ce que t'attends? Rends-toi en Telma Shop et sur Zuma.mg. Kurana lalandavany antsika miaraka amin'ny Canal Plus. Hatram'iraika amin'ny 3 Desambra manova réabonnement amin'ny tolotra misy anao ary mahazo tout Canal Plus mandritra ny 30 andro. Arao ireo fandaharana mampihetsi-po sy mampientanetana ao amin'ny Canal Plus Cinéma, Novelas sy Novegas, ny fanatanjahantena toy ny Ligue des Champions, NBA, sport des combats, sport mécanique ary ireo dessin animé maro isafidianana. Aza miandry ela atao viangana ny réabonnement anao fa tout Canal Plus mandritra ny 30 andro no azonao. November miaraka amin'ny balika hatramin'ny 30 novembre raha mividy kit wow 69 dia lasta 30 000 ariary monja nipetra-bola voalohany ventilateur solar fan 30 000 ariary monja nipetra-bola voalohany vitsivitsy ihany fa aza tara tonga vainganeny amin'ny Telma Shop sy ireo mpaninjara balika
Mamenina ny araba tonga lasy tonga vavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny tialaity anokavatsy izay nanatitra taratasy sy nangataka fionana tamin'ny filohan'ny seni androany antoko Titandrazana. Magataka ny seni anomeny lisitra mifidy araka amin'ny voalaza ny lalàna ihany koa ny antoko tanjona hoy ny fanazavana ny ananana fividianana madio mangarahara ary ekeny rehetra. Onona sainy. Tsisy fampandrosoana azo antenaina raha tsy misy ny fitoniana. Tsisy fitoniana nefa raha olona tsy lanim-bahoaka no mitondra ny tanàna amin'ity fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotra ny tanàna ity. Araka izany nanatitra taratasy nangataka fionana tamin'ny filohan'ny Voamera Mahaleo tena misana ny fifidianana. Ahazona ny lisitry ny mpifidy ny antoko Titandrazana izay miaradia amin'ny tahina Razafinjoelina. Nanatitra taratasy sady nangataka fionana ihany koa amin'ny filohan'ny Voamera Mahaleo tena ny seni ahafahana mahazo satria zola izy ny registre électoral national. Araka ny voalaza lalàna dia afaka mangataka an'izany ny candidat sy ireo mpanolotsaina izay eken'ny lalàna. Tsapatsika sy hitatsika fa nisy ny lesoka sy ny zavatra afaka atsaraina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka lasa teo amin'ny carte électorale. Afaka mangataka izany ny kandidat sy ireo mpanolotsaina araka ny voarakitry ny lalàna. Fifidianana madio sy mangarahara ny tanjona ho hatrany ny fanazavana antony izao fangatahana izao. Dia nangataka izahay ny amin'ny resaka bulletin unique. Ireo resaka bulletin unique ireo dia niteraka savorovoro tamin'ny fifidianana izay niseho teo aloha tamin'ny 324 sy 424. Indrindra izay tsindrinay eo amin'ny numéro de série amin'ilay sosin'ilay bulletin unique izay mila mialatsiny amin'ny teny frantsay ho tenina teny frantsay identique sy conforme amin'ilay vato bulletin unique izay ho arosaky ny mpifidy ao anatin'ny vata amin'ilay fifidianana. Izany koa zany dia nangatahanay amin'ny seni hoe afaka apetraka ve izay zavatra izay satria raha ny hita tamin'ny fifidianana teo aloha dia les sosiany no misy numéro de série fa ilay ampidirina ao anatin'ilay vata nasiana ny kara-pifidianana dia banga le numéro de série. Nisy hatrany ny lesoka tamin'ireo fifidianana teto amin'ny firenena raha tsy aka fa tsy ireo roa farany teo dia ny fifidianana filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka. Fifidianana madio sy mangarahara ny tanjona amin'ity fifidianana manakaiky vahoaka ity ary ny rehetra no azo tombony amin'izany ho hatrany ny fanehoan-kevitra avy amin'ny antoko Titandrazana. Manoloana ny fahasahiranana mahazo ny tanora sy ny tsy fananana asa amin'izao fotoana izao. Mikarakara hetsika ireo tanora eo anivona université iray izay nanasany ny tahina Razafinjoelina. Izarany ny traikefany eo amin'ny tontolo ny fandrarana sy ny fitantanana amin'ny ankabeny. Maimaim-pona ihany koa ny hetsika izay anasana ny tanora rehetra. Andao arahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Izahay dia fikambanana mpianatra amina université tsy miankina anankiray. Dia mikarakara hetsika izahay ho an'ny tanora sy ny fandraharana. Io hetsika io dia arahanay amin'ny Andriamatoa tahina Razafinjoelina izay tontosainay ny zoma 24 volana novambra ho avy izao amin'ireo mpavian-tanana renina. Ny lohahevitray amin'io fotoana io dia miresaka ny hoe événement sur l'entrepreneuriat et développement des jeunes à Madagascar. Voalohany indrindra aloha amin'ny mahampanabe azy, moa koa izy efa fantatry ny maro amin'ny mahampandraraha azy, dia akaiky ny tanora izy dia izay no antony hoe nakanay azy manokana satria akaiky ny fon'ny tanora kokoa. Manentana ny tanora rehetra izay tsy hakanavaka amin'io fotoana io, na tanora na lahy na vavy na mbola mpianatra ianao na efa misehatra amin'ny tontolon'ny fandraharana dia manentana izahay ho avy amin'ny 27 volana novambra ho avy izao ao amin'ireo mpavian-tanana renina. Ny fidirana amin'io fotoana io dia nizarainay roa, misy ny fidirana maraina amin'ny 9 ora maraina dia misy ny amin'ny 3 ora sasany tolakandro. Izy io tsy misy vidim-pidirana nataonay maimaim-poana satria ny tanora rehetra no antsonay. Ho tanterahana Etsoa rano ny 9 hatramin'ny 20 novambra ho avy izao ny andiany fahatelo amin'ny semaine économique EMADJA. Hetsika izay karakarain'ny EMADJA na ny Association économique Madagascar Japon ho fanamafisan'orina ny fiarah-miasa ara-toekarena eo amin'ny firenena rotonta amin'izao fotoana izao araka ny fanazavana hiavaka ny fankalazana amin'ity taona ity. Christian Dimby.
miditra amin'ny andian'ny fahatelo ny semaine économique AMEDJA izay ho tanterana etsy amin'ny Garasoa rano ny faha-enina amby roapolo hatramin'ny faha-valo amby roapolo ny volana novambra ho avy izao. Ampiavaka ny fankalazana ny fiomanana amin'ny fiatrenan'ny feonabe iraisam-pirenena momba ny fampandrosoana ara-toekarena izay ho tanterana any Tokyo amin'ny taona 2024 avy izao na ny TICAD 9 ho ny nambaran'ny teo anivon'ny AMEDJA na ny association économique Madagascar Japon tamin'ity androany ity. Ny semaine économique de l'AMEDJA io moa zany dia sehatra économique zany ho fampiroboroboana zany ny fiaramiasa amin'ny Japon sy Madagascar. Ny amin'ity taona ity dia natao indrindra zany izy io hipreparena hifanomanana zany ho amin'ny fandraisantsika anjara amin'ny sommet de la TICAD 9 na Tokyo International Conference for African Development izay ho atao any Japon amin'ny heritaona amin'ny août 2025. Natao fanamafisana ny fiaramiasa ara-toekarena eo amin'ny Madagasikara sy ny firenena japonais ihany koa no antony ty hetsika ity ho iantrany ny fanazavana. Ka mandritra an'ilay telo andro izay hetsika ho atao zany dia misy activité maromaro toy ny workshop sy atelier sy conférence zany amina sehatra manokana izay eritreretina hoe afaka apiroboroboana zany amin'ny fiaramiasa amin'ny japonais. Dia maro ny zavatra ho atao ao zany fa ny zava-dehibe zany dia ny association économique Japon Madagascar dia handray anjara mavitrika zany amin'ny fanomanana an'io participation Madagascar sy ny délégation an'io any Japon. Mandray anjara amin'ity hetsika semaine économique AMEDJA ity ihany koa ny Cool TV FM amin'ny aina manjery mpanohana ofisialy azy anatin'ity hetsika ity. Ito vetivety any Mahajanga sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Nafitsoko ny taletsekoly teo aloha ny ankamaroany ny vola latsakemboko ny mpianatra nalohany ray aman-dreny tao amin'ny EPP Ambohimandamina Mahajanga ka velotarainy ray aman-dreny amin'izao fotoana izao. Tranga mitovitovy tamin'ny zava-misy tao amin'ny tany an-tany ihany koa ka tokony hojerena akaiky araka ny fitarainana. Anja Robert Kolo Mahajanga. Ankoatry ny CEG an-tany Malandy Mahajanga dia misedra olana amin'ny resa-bolana fitsoko ny talentsekoly ihany koa ny EPP Ambohimandamina. Latsakemboka 5,3 alina ny mpianatra manodidina ny 700 eo izay nefain'ireo ray aman-dreny tamin'io talentsekoly io no tsikaritra fananjavona tao aorian'ny fandraisan'ny FEFI ny fitantanana ny vola. Manjaka ihany koa ny Ramatahora ao an-toerana raha ny fanazavana. Zaho trésorière-ny EPP nisoniako tompoko nangalariny tale teo aloha noentiny nangala ny volany ray aman-dreny mpianatra zany zava-misy eto. Mariko atona fa niteny Ramatoa ministre fa hoe mila manao aze no manapaka ny cotisation parentale ka nitapaka ny tato moa zany tamin'le 3 septembre de 5,3 alina latsakemboka ny ray aman-dreny mpianatra ato amin'ny EPP Ambohimandamina. Anefa misy apany vola io ndraisin'ny taletsekoly teny aloha taty afara aty amin'ny membre ny FEFI ny vola. Anefa 750 sy 700 nisan'ny mpianatra ato amin'izao ty. Anefa aty amin'ny cahier de contrôle amin'ny FEFI 750 sy 300 ny inscrit zany ka maro ny ray aman-dreny nisoratra anarantany aminazy tsy voasoratra aty amin'ny cahier de contrôle ny FEFI ka noho izany lasa misy savorovory aty amin'ny EPP Ambohimandamina zao ty mikasika an'le latsakemboka ny fandretany amin'ny tale tsy niversena aty amin'ny membre ny FEFI. Zahay ato koa misy chef reo menasy anay surtout zao président FEFI mihitsy tratra menasy ato sy opana misy niarany mahazo anakato tena opa tena sy voamboka masanjo ny mahazo anato tompokato. Velotaraina ihany koa ireo ray aman-dreny ny amin'ny fitakiana vola lava reny tamin'izy ireo ilazana fa anamboarana fotodrafitrasa ho an'ny sekoly. Fitakiana vola tsisy fetrany mihitsy ny takiny zay 2 arivo miaraka amin'ny parpaing hoe parpaing de 12 eo koa izy nivadika parpaing de 15 après n'izy nitaky 9,900 vita iny dia nitaky 10,000 izy tamin'izany zanako tena malahelo nasain'ody zanako tamin'izany tsy haiko nidominy tôbila natery ny tôbila tamin'ny varavarany trano ay zanako mama ozy fa za zany tsy mantsy ozy talia mihitsy raha tsy mandoa 10,000 aiza versety jusqu'à zao tsisy vita ay lakoron'ny EPP tsy vita ay kantina jereo koa io tsisy varany aby io tena malahelo mihitsy zaho
raha nilo ranom-bavao hatrany betsaka tamin'ireo ray aman-dreny izay nanifa vola tamin'io taletsekoly io ny tsy mbola nahazo reçu hatramin'izao raha toa ka nisy ny nahazo saingy sonia sandoky ny mpitambola ny sekoly no tsikaritra izy ireo manaitra trany ny dirainina boiny ny ministry ny fanabeazam-pirenena ijery akaiky izao olana sedrainy ny EPP Ambomandamina mahajanga izao tsy hipetra-potsiny moa ireto farany efa ilaza hitondra ny raharaha eny amin'ny Bianco. Isan'ny vaovao mafana ihany koa Andriamatoa Alexandre Georges Flou National ny antoko maitso isan'ireo nanohana sy nampandany ny Andry Rajoelina tamin'ny fifidiana filoham-pirenena no voatendro PDS vaovao eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra noho ny fahabangatoerana amin'izao fotoana izao ny tenany arak'izany no PDS fahatelo taorian'ny Naina Andrea Citoyen izay lasa ministry ny afitsinja ara-pahefana sy ny fanajariana ny tany ihany koa fa hoentsika manohy ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity manjaka ny kolikoly ao amin'ny fitsarana Nosy Belleville amin'izao fotoana izao indrindra fa ny kolikoly manodidina ny resaka ara-tany orom-ponina izay sanjoro vavolombelona ireo sava volombelona samanaky mamaky-pantsila ny olana goavana ny antoeran'io izay hiarany antsojaisany raha matahora samihafa ihany koa ankehitriny. Henri Florian misedra olana vokatry ny fanaparam-pahefana tsy nitsindry azo lena indrindra fa ny kolikoly eo anivon'ny fitsarana ireo mponina ao Nosy Belleville amin'izao fotoana izao maro amin'ireo mponina no tsy samy mamaky batsila ny olana io raha ny fantatra noho ny fisian'ny raha matahora sy ny antsonjay maro samihafa atao ho an'ireo izay samy joro sy mamaky batsila na izany ho any tsiran'ny mpianakaviana iray ity izay tompony tany ao amin'ny fokotany Ambonary Nosy Belleville ao ohatra efa nandresy hatrany izy ireo manoloana ny raharaham-pitsarana ny fanaovany tamin'ilay olona izay nibodiny taniny saingy nofoana ny fitsarana ao Nosy Be avokoa ireo didy ireo amin'izao fotoana izao izay mampametra-pamitaniana raha ny fanazavana. Zany tsy didy raikitra nazoko tamin'ny fitsarana première instance izy ty io première instance Nosy Be Cour d'appel Diego Cassation Antananarivo pily io Madame Landina nazy somary magaza ila aminazy ty ordonnance tamin'ny Nosy Be 2015 cassation arrêt 25 tamin'ny janvier 2018 Cour d'appel 2020 arrêté 2023 pily nefany misy ordonnance nataony président tribunal ny Nosy Be magnafoana didy jiaby io izy ty le ordonnance magnafoana didy jiaby reo nefa ty didy raikitra ankoatr'izay tofana ndraiky mpanjakana maro samihafa ihany koa no niarany faneriterena makasika ny olana ara-tany amin'ny toerana io amin'izao fotoana izao indrindra fa ireo izay nandray fanapahana makasika ny olana ara-tany tao amin'ny fokotany Ambonary Nosy Belleville ity problème tany ty nagnodisona chef domaine ta Nosy Be chef topo ta Nosy Be ny tirendreo forcé fotony mpanambola le olo avocat-reo mamahitahita donc fandeniako izy adoso le hoe anao koa tsy mety anano signature ty adoso alefa fekte na lefa fekte ambilibe sanamany na lefa ia sanamany kofa tsy mety anano mutation tany ty adivako ty fotony zay ohatsy nagnano serment ro ny asango io aindro asango mato tany fa misy pronotation agnatin'ny certification juridique dikan'zegny efa tsy azo lafo aia moa fa ifany fa fitsaragna raha fa misy didy raikitra zay raha nyfoneko monsieur ministre raha fa misy didy raikitra jusqu'à pile cassation cour d'appel jiaby anagnako nanjary lasa tsy mety mevita amin'ny raha ty isan'andra misy ady ambadiky société familiale mpilimiadza ny amazovana ny olana ara-tany indrindra fa ny kolikoly eo anivon'ny fitsarana ao antoera amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana trany ka anaovan'ireo vahoaka antsoavo mba hisiany fanaraha-maso ataony tompona ndraiky mpanjakana mahefa manoloana izany olana izany. Lafomba vao hafa mbola vitsy ny lehilahy malagasy samy roso amin'ny fanaovana vasectomie eto amintsika amin'izao fotoana izao ankoatra ny tsy fahafantarana tahotra sy falafosany sara ny fanaovana izay vasectomie izay no isany anton'izany ompitsabo nanaovana fanadiadiana tany lahy Minoarso. Manodidina ny 200 ny mpifankatiana mpivady maneran-tany no miroso amin'ny fanaovana vasectomie. Ny vasectomie izay tsinona fa isan'ireo fanabeazanaizana natokana ho an'ireo lehilahy izay tsy te hiteraka intsony. Eto amintsika mbola vitsy ny lehilahy samy roso amin'izany hoy ny mpitsabo no ny tahotra sy ny tsy fahalalana. Ity karazana fanabeazanaizana ity izay mbola tsy eken'ny fotom-pisainana maha-malagasy ihany koa antony mahavitsy azy raha ny fanazavana hatrany. Ny vasectomie moa zany karazana ohatrany hoe
fanabeazana izana ho an'ny lehilahy ngambana azo antikana zany hoe rehefa misy lehilahy sy te hiteraka sony dia atao vasectomie zany hoe tapahana na fatorana zany le canal le fasina avy any amin'ny ataontsika avy aty amin'le mamorona an'le spermatozoïde makany amin'le fasina makaty amin'ny vokazy aty amin'ny tata aty amin'ny prostate sy aty amin'le fivoan'ny pipi aty zany fatorana zany na tapahana zany dia amin'izay zany tsy tonga aty amin'ny mahalehilahy aty tsony zany le spermatozoïde. Le lehilahy rehefa iny fa manao vasectomie tsy afaka miteraka tsony satria tena tapaka tanteraka zany le fasina. Dia amin'izay fotoan'izay le spermatozoïde zany mijanona fotsiny ao anaty borsa ao izy dia maty ho azy eo. Efa misy aloha mbola vitsy fa misy ny mangataka manao an'izay. Matahotra le olona satria le izy zavatra mbola tsy dia fanao, mbola tsy fanao le izy fa amin'izay eo amin'ilay inona moa ny antony anaovana an'izany. Eto amintsika zany ohatra hoe zavatra voajanahary ange naturel io zavatra io ka ahoana ny kitikitihana amboaboarina aotr'izany fa mbola vitsy dia vitsy satria mbola ao an-tsaintsika izay malagasy izay zavatra hoe zavatra efa nataon'Andriamanitra naturel io ka ahoana ny zabazabantsika kitikitihana. Ankoatr'ireo lafo ihany koa ny saran'ny fanaovana vasectomie eto amintsika raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Izy aloha lafolafo satria arak'izay hoe fitsaboana fandidiana zay tsy maintsy mpandidy spécial aloha spécialiste le izy dia toerana manokana ihany koa manao an'izay eto amintsika Madagasikara. Fa tsy vita amin'ny toeram-pitsaboana rehetra hoe tsotsotra le izy fa tsy maintsy fitsaboana fandidiana manokana mihitsy le izy. Lehilahy manodidina ny 40 taona hatramin'ny 50 taona eo matetika no miroso amin'izany fanaovana vasectomie izany raha ny fanazavana hatrany. Ny firosoana amin'ny vasectomie izay tsy maintsy mila fankatoavana na akoro na ihany koa fifanekena sonyavin'ireo mpivady izay samy tsy te hiteraka intsony ho hatrany ity mpitsabo nanaovana fanadihadiana ity. Dia izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena amin'ity ala ity. Misy 80 farafakely ndreo namony ainy vokatra ny daroka bomba nataon'ny tafika israeliana natao Ban de Gaza ny farany herinandro teo. Ny ady izay efa ho herintaona mahery zao ary antarika fahasambana maro sy fahafatesana maro ihany koa. Ny sabotsy hatramin'ny omaly alina mahery vaika ny fanapohana bomba atao Bet Laya ho anatrano misy rihana 5 ray ohatra tafiakatra 5 ampy 30 ireo maty ka zaza mambehivavy ny akamarony raha tokam-polo ndreo tsy mbola hita popoka hatramin'ny androany. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity naiza misy anao ankasitrahana hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko. Vaolinina vaovao be vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao loto ny olanao vaolinina ampiasaina Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes il a présenté ny vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.